Betsaka tamintsika no kivy tesitra nalahelo rehefa mivoaka le fanambarana iny hoe tsy maintsy makany Afrika Atsimo ny olona anankiray manao visa makaty États-Unis aty. De betsaka ny fanehoan-kevitra mivoaka fa ny tena miverimberina de le hoe fa maninona zany, inona zany no ilana an'le ambasady ao Ndramena ao io fa maninona raha akatonany io? De ao koa no niteny hoe valio amin'ny resaka visa réciprocité ihany zareo e. De reo fanehoan-kevitra anankiroa reo no ho resadresantsika androany de arahoatra amin'ny farany ary. Ny atao hoe visa réciprocité de efa reny tenitenentsika am'ranty marobe eto amin'ny Facebook eto reny fa raha hazavaina tsotsotra le izy de fomba anankiray ataon'ny firenena ray zany mifototra tanteraka amin'ny hoe manao ahoana ny fomba fitondran'ny iny firenena iny ny olom-pirenen'zareo. De zany hoe raha ampiharina am'ty cas ty zany ny resaka hoe visa réciprocité de ny fanjakana malagasy manavao na manao mise à jour ny lalàna mifehy visa ho an'ny olona miditra ao Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny amerikanina zany. Kanefa isika malagasy ve na ny fanjakana malagasy manana hery na fahafahana manohatra an'le izy na mandresy lahatra ny fanjakana amerikanina amin'ny alalan'ny visa réciprocité. De rehefa tena jerena ny réalité de itsika tsy manana tanjaka ara-diplomatika mavesatra tahaka ny firenen-kafa raha oharina amin'ny firenen-kafa zany na ho Afrika ao fotsiny aza. De eto zany ny visa réciprocité de tsy mety. Misy fomba hafa koa ataon'ny firenen-kafa mba noerana zavatra ohatran'izao na farafaratsiny andresen-dahatra ny fanjakana amerikanina mba hitongilana any am'le firenena zany. De ny lobbying sy ny advocacy. Nefa itsika malagasy na ny anomboka advocacy akoriny ary de tsy vitantsika satria nahoana ny isan'ny diaspora malagasy zay monina sy mipetraka eto États-Unis de tsy mahavita misahana tanteraka ny advocacy satria ilana olona maro de maro hanao an'izay advocacy zay ao amin'ny congrès ao. De raha le resaka lobbying ndray de tsy vitantsika mihitsy le izy satria aty États-Unis aty tsy misy organisation na entité malagasy mahay tsara ny fifindramona aty États-Unis aty sy matanjaka tsara zany amin'ny alalan'ny budget sy ny resaka influence zany. De tsy vitantsika zay raha ohatran'ny hoe Chine na